fanjakana tao am'izay anaovana azy ihany ny volan'ireo vondrom-paritra ireo de zay no mahatonga an'ireo le sampandraraha reo miteny hoe mbola tsy disponible vola io hoe tsy azo ampiasaina io zay ny fanahindra tompona andraikitra isaky ny communreo tadidiko tsara ny fainy fandrotsahana ny ampahany am'ireny etra izay alaina ireny misy anjaran'ny commune reny tonga de any amy kesin'ny commune miditra fa tateorina novaina makany amin'ny ministera miany fitantanam-bola aloha de miandry ny sitrapony zareo zay vo averiny makany am'ilay commune raha ho tafaverina tamin'ny andronay efa niala teo fitantanany zay fa mbola nisy tsy tafaverina satria efa tamy tetezamita moa zay mbola nisy fotoana nytantana commune tamy tetezamita efa nanomboka novaina tsy kelikely zany zavatra zany de am'izao fotoa zao mbola niainany zany tam'le adihevitra momba le kody migné farany teo faniry satria zany no anisan'ny verenan'lay volavolan-dalàna ny vezivezy teo amin'ny anteny mera rototo ka raha iresaka fitsinjaram-pahefantsika de miala tsiny amy teny fa mbola fampiasonana faraparany io promax tena zay mihitsy no azo ilazana azy fa de asakasakitsika fa tafiditra anatin'ny fampiasonana diversion sy fandaninandro fotsiny io sisa raha tsorona zany raha hoe zao vo anao an'le drafy pirenena zany ho an'ny fitsinjaram-pahefana le fanjakana député mamira benrina de azo everina zany fa programme vakiroka ho an'ny fitsinjaram-pahefana ny teo aloha brouillon no ny tantanana ny firenena no nanaovana adihevitra momba n'izany décentralisation zany satria zao ny fanjakana zany vao hoe mahendom-boantso hanao an'izy de azo everina ihany l izy hoe fanapaha-kevitra politika zay hanababona ny olona ndray momba ny fahazombato amin'ny fifidianana ho avy eo atreto aloha zany atreto mbola raisitsika am'izay foana l izy fa tsy mbola misy afaka marinamarina ho kandida sa tsy ho kandida le filopirenena aloha zany satria raha ny fihetsiketsehan'le fanjakana amin'ny akabeany de ohatrany tsy ahitana taratra mihitsy hoe vonina hiatrika fifidianana l izy fa zao resahana ihany aloha le fitsinjaram-pahefana zany sitranay ay mba azo entina mandeha mitetitety tanàna eny fa naizanona jany de mbola raisinao fandaniam-bola mpanjakana ihany ko satria betsaka mivola lany teny amy CCI vato mandritry reny atrikasa lehibe reny taky ny anaovana atrikasa indray am'izao fotoana zao atroaty momba ny fanondranana omby mbola fanapaha-kevitra ndraisina ihany tao anatin'ny filan-kevitry ministra zany de anondrana enomby i Madagasikara fatatsika nefa teo aloha teo tena problema be mihitsy iteresaka fandranana enomby ty ary nisy mihitsy aza abatoara teny afaritra tsimon-drano teny zay natsangana momba an'izy tya fa de tena adevitra nanahirina be ny amin'ny hoe omby alatra sy ny hoe mirongatra be ny alatromby sy ny tsy fandripalemana satria dia saika manenjika kota am'ilay omby aondrana sy enomby aondrana lay tsena anatiny tato amitsika dia miazakazaka ireo mpandraraha amy tontolon'ny omby dia lasa misy manaroatra l izy any mba mivolo rehetrarehetrany manahirana be zany zavatra zany ary zay ny ametrahantsika hoe raha ao anatiny zao hoe tena asan-dahalo tsy fandripahalemana matanjaka be zao no everina fa nde hanao fanondranana omby Madagasikara levena zany izay hoe exportation na enomby zay de mametram-panontaniantsika fa mbola apetratsika ihany ko nyfantaninany amin'ny hoe efa mba voaisa ve ny omby eto Madagasikara efa tena miompyomby marina ve ny firenena malagasy ary zay omby alefa zay ve tsy alany tamingana andreo omby malagasy zay tena anisany tsara ary matanjaka inay ko atya am'izao tontolo zao mihitsy ny zay resahantsika zay le GP malagasy apetratsika daholo zany fanontaniana zany sy le hoe mbola filan-kevitry ministra any nandray fanapaha-kevitra de hoe hanavao ny fifanarahana eo amin'ny lafiny jona Madagasikara de ity atsiarovako faraparany ty député Mamira Benrina raha iresaka kely am'izay tontolony jona zay melohany efa rano ny mandany HVM teo aloha teo Flora Jonary Mampianina de tsarony rehetra tsara lay hoe niazakazaka nanao fifanarahana momba ny tontolony jona de ohatran'izany tondragna-javatra hitantsika toy ny amin'ny hoe fakatoavana filan-kevitry ministra ny iroso ministera amin'ny fanaovana fifanarahana jona am'ireo samby mpanjono ary industrialy aty amin'ny faritra maso Madagasikara
de voaresaka ao anatin'izany hoe tombanana atrato 723 taonina ny vokatra jony ho azon'ireo samby reo de ny samby mpanjono 7 3 000 taonina fahafa ihany zany de izay piditra tamberimbidy mitetina any amin'ny 2 milliards d'ariary latsaka kely 10 milliards FMG fotsiny. Ty zany misy zavatra manahirana be hoe inona no mampiazakazaka hanao fifanarahana marobe aty ambadika aty na hanao exportation ana omby na hanao akôro mikasika indrindra am'izay mety ho fifanarahana momba ny resaka jono amin'ny samby mpanjono ary industrial izay apetratsika tolo satria le teo aloha ringena be adevitra satria efa nisy fifanarahana tamin'io tamina orinasa amina endrika fomba fanjonoana ihany ko vo heritaona lasa iadevitra zay de mandeha miazakazaka izy am'izao fotoana zao asa izy andray no azo tombony am'tony zavatra tombo fa zavatra nisy tao anatin'ny filakevitra minisy moa zany de resantsika député mamy Rabendrina maraparantsika am'le resaka décentralisation teo na fitsinjaram-pahefana zany inona zany no andrasana am'le fanjakana zany raha ohatra hoe izao vao mivalide plan national député mamy Rabendrina inona no andrasana an'le fitondram-panjakana zany satria ny zavatra ohatran'izao manko dia tsy maintsy mbola andeha ny asa eny anivony faritra rehetrarehetra ho ampahafantarina de rehefa ampahafantarina dia raiketina am'izay fomba fampanao-tanterahana azy le mécanisme de mise en œuvre nefa mandaha efa tapitra ho antraika efa ihany zay ara-pitantanana député mamy Rabendrina maraparanantsika ny tiadevitry mialohan'ny ideratsika amina resaka hoe fahavononany ty mahiatrika fifidianana misy ifandraisany ihany satria eta de mieritreritra hoe mametraka fanontaniany faniry hoe inona zany no andrasana za moa teny te hoe le drafitra tsy hita maso tsy fantatro faniry raha efa nahita ohatrany resaka fotsy mibobaka ohatrany ahoana re zany hoe fihetsiketsehana ohatrany olona manao soni amina tableau zany no hitako amin'ny sary tsy fantatro hoe inona tena dikany reny ohatra soni le atao fa tsy mampianatra ohatrany hoe manao soni amina tableau zay ve le validation zay ve le fankataovana an'le izy ohatrany fandibo manao soni eo am'le tableau fotsifotsy iny daholo le olona am'le sary de mipetraka le fanontaniana hoe inona zany no andrasana amin'iny rehefa tsy lay rafitra tsy le politika no avoaka atao mazava tsara sy avoaka am'le tsipriany de inona zany fa ny zavatra averintsika de zao amafisitsika akoatra n'lay endrika rafitra tompony fahefana eny fotony de tsy afa-miala amin'io ny fifidianana zay le teneniko misy ifandraisany satria ny olom-bo fidy no fototra ataontsika hoe iangiany ny fahefana fanatanterahana ny asa sy ny fampiasana ny fahefana eny anivon'ireny vondrom-paritra itsinjara-pahefana ireny tsy misy mihitsy ny fitsinjara-pahefana raha olom-bo tendry no mitatana ny vondrom-paritra itsinjara-pahefana zay no mahatonga antsika miteny hoe tsy manana endrika fitsinjara-pahefana ny PDS ny délégation spéciale tsy manana endrika fitsinjara-pahefana ny zava-misy am'ireo commune tsy nisy olom-boafidy tamin'ity mandaty ireo satria olona nitendreny fitondram-panjakana fohy be daholo no mitatana an'ireny fa ny fitsinjara-pahefana tsy maintsy miaingy avy amin'ny olona ny fidin'lay vahoaka ao amin'ilay faritra zany hoe ny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ao amin'ny faritry ny commune anankiray dia ny lehibe ny faritra sy ny mpanolotsay-paritra eo amin'ny faritra anankiray zay ihany fa rehefa tsy zay de tsy misy mihitsy ny azo ilazana ny hoe fitsinjara-pahefana izany resaka fotsiny ny ambiny de eo zany tsika mipetraka de inona zany no andrasantsika am'ireo tsika zao mifarana amin'ny mandat ho an'ireo zay nyaina tao anatin'izay mandat zay voafidy tao anatin'izay mandat zay mibe ny tanàna sy mmpanolotsaina zany izay voafidy tao anatin'izay mifarana amin'ny mandat zao miomana makamina mandat manaraka ny any amin'ny faritra moa tsy resahantsika efa tsy nisy mandat tsony mihitsy
de miandrytsika hoe inona no andrasana tokony datim-pifidianana ngefa niry no andrasantsika fanamafisana ny datim-pifidianana so de sanatry ary fa mola volana fanalavana fanemorana datim-pifidianana ty zavatra ty hoe zao vao ametraka indray ny drafitra entina mitantana fanjakana amin'ny endriky ny décentralisation ho amin'ny mandat manaraka de miandry sanatria ve iandry fampiarana an'io vao andeha ny fifidianana na ny mandany be ny tanàna sy ny mpanolotra aina renge lany faranty taonty fa tsy asiana resaka mihitsy de sanatria ve ho lasa fanodigodinana fotoana ampihemotra n'zany rehefa datim-pifidianana nandrasantsika datim-pifidianana rehefa natsotsika ny filoham-pirenena iny efa mazava aloha ny resaka miandrytsika hoe tokony voaka atao anatin'ny andro maromaro manaraka zao ny datim-pifidianana sy ny fiantsona ny mpifidy miatrika fifidianana fa ireto vondrom-paritra itsinjara-pahefana ireto anapahariana fahefana ireto datim-pifidianana koa ngeno andrasantsika am'ireo fa maninona no lasa drafitra fanajariana tsy fanajariana fa fanapahariam-pahefana zany reny no apetraka fa maninona zany tsy napetraka hatrany ampiandohana raha mafy be nareo sa hoe tsy takatra ny sainareo lay zavatra tokony natao tany ampiandohana fa nandova n'lay politika ny fitsinjara-pahefana fotsiny de mba manaranaraka efina za aloha faniry hatreto amaliko ny fantany fanily datim-pifidianana avoaka zay no izy de tanterao i fifidianana io rehefa miresaka datim-pifidianana fifidianana communaly fifidianana régionaly any amin'ny faritra de hoy ateo hoe fifidianana filoham-pirenena moa iny efa tsy maintsy mandeha araky io amin'ny lalam-panorenana io fa aza hodikodina amina resaka tsy atrehana araky ny tokony ho izy ny fiainam-pirenena le saim-bahoaka fa zay any fotony de efa tena ozy zay hoe ampy zay raha ohatra ka tena mipetraka hatrany ampiandohany lazaina fa raha tsy diso lazaina fa vely rano fa roambifolo ndray hony io vely rano fa roambifolo hony io any anatin'ny zay lisitra mively rano ihany ny dikan'izay le vely rano fa roambifolo aty amin'ny faran'le mandat mihitsy voaposaka kanefa iny ny fototra engan'lay PGE na le politika mpanjakana amin'ny ankapobeny ny dika zay inona zany natao nandritra le fatao sy le dimy taona farany teo zavatra hafa mihitsy akoatra vakiroka de amiko zavatra hafa mihitsy fa tsy fitantanana sy fampandrosoana ny firenena député membre Bendrina maraparantsika mbola anatin'ny hafanany ny faneken'ny Flo Marc Ravalomanina ny candidat isika io satria vao tamin'ny sabotsy zany hoe afaka andro ray zany valambe efapolo ora raha marimarina kokoa zany de hitamberina ny tamin'ny sabotsy zay nanekeny Flo Marc Ravalomanina anzay hoe ho candidat ho an'ny antoko izay tsara ihany ny ampitana hafatra ho an'ny amin'ireo mpikatroka rehetra manerina amin'ny Madagasikara satria de efa samy lasanody daholo ireo mpizaika de rehefa lasanody ireo mpizaika de miomakomana ianao namaky fehi-kevitra zay avokatry ny asam-bomera telo be zao député membre Bendrina de secrétaire général raha teo ianao ao anatin'ny fitantanana ny antoko everina ave fa misy ihany ny hafatra zay tokony ampitaina maika zany am'ireo ampikatroka ny antoko tiako Madagasikara am'izay asa miandry sy izay mety ho fandaminana eny anivo ny faritra sy distrika sy commune zay menao antsika am'izao fotoana zao araky ny iainantsika tao amin'ny congrès national iny moa de misy ny zavatra andrasana rehefa manao congrès ohatran'ireny de misy ny asa tsy maintsy atao io ohatry ny hoe misy lalàna amin'ny fiaina antoko politika de misy ny sata sy ny fitsimpitondrana zay iainan'ny antoko politika tsirairay avy de atao anatin'ny antoko tiako Madagasikara misy ny zavatra tena tsy maintsy tanterahana ary andrasana amin'ny congrès national za moa no tena tamin'ireny satria zay zava-misy hoe io ny fahefana rafitra faratapony eo anivon'ny antoko anankiray ary eo anivon'ny antoko tiako Madagasikara de nisy ny zavatra tsy maintsy ny dinihana tamin'izay anisany tsy maintsy ny dinihana fiomanantsika amin'ny fifidianana mazava ho azy fa ny birao politika national io zany efa niomana efa manana ny
hevitra eritreretiny iatrehana ny fifidianana rehetra am'izao andia mpifidianana manaraka zao vanim-potoana mpifidianana manaraka izao fa ireny zavatra ireny nangonona ny aingy avy any fotony tamin'ny analan'ny fifampiresahana tamin'ireo rantsana rehetrarehetra any fotony any a sy tamin'ny alanany kongresy paritra zay natao de nandrafetana drafitra anankiray a resaka drafitra tsika eto fa tena izy tena izy fa tsy lay kitoto iatrehantsika ny fifidianana ary anaporofotsika fa velona ny antoko io drafitra io zany nentina teo anivon'ny kongresy nasionaly tamin'ny alalan'ny asambômiera de nankatoavina de naroso makany amin'ny bureau politique nasionaly amin'ny fanatanterahana azy io a amin'ny mahadrafitra azy de manana endrika maromaro eo zany ny fijerenany zavamisy eny fotony averiko fa tsy mitovy ny zavamisy ohatra hoe any amin'ny faritra sava sy ny any amin'ny faritra atsimo andrefana zany hoe ny paikady hoentina ny drafitra hoentina miatrika an'ilay fifidianana zany de ezahantsika mihitsy samy hanana ny azy sy ny tandrify azy faritra tsirairay avy efa endrika fitsinjarana fahefany zany faniry zany hoe aty anivon'ny antoko napetraka ireo a de ireo no hiteraka ireo drafitra no hiteraka filana rafitra izay hampiatra an'io drafitra io sy ny paikady izay atao rehetra ka ny afatra ampitaina amitsika tsirairay avy de zao ny rafitra misy any fotony de mila mafisina ary ireny de ametrahana fomba fiasa mandray mivantana mandray ny toromarika avy aty amin'ny bureau politique nasionaly misy ny toromarika zay andemaka any amintsika any ilana fanarahana akaiky dia akaiky mba ahaingana sy araka ny ty toetrandro misy zany fiovan'ny zavatra misy ao anatin'izany vanim-potoana mpifidianana izany zay ny afatra anankiray ny afatra faharoa fantatra fa tsy ilozana disadisa madinidinika isanambaratonga andrafitra fa ilozantsika zany aza mandany andro am'izany tsika fa ny fifidianana no atrehantsika zay ahazony antoko tiako Madagasikara ny familiana ny fitondrana ahafahana mivoy ireo vina izay efa napetraka ihany koa ny voky ny map plus zay no oentitsika zay no ataotsika eo anoloana atao tanjona otratrarina efa samy nametraka tsy ho lazaina eto moa zany a antsipriany fa efa samy nametraka ny fomba fifampiresahantsika hatrany fa ny mahamahentsika zany zao a de ny hoe mandray tsara ny toromarika avy aty amin'ny bureau politique nasionaly ny rafitra isanambaratonga rehetrarehetra vita ny kongresy paritra vita ny kongresy nasionaly miverina makany amin'ny faritra sy makany am'ireo rafitra miparika ireo ny fanatanterahana ny toromarika zay miainga avy aty amin'ny faratampony manomboko zao resaka kely kio satria nasianan'le resaka vina moa tamin'iny zay iny efa tafavoaka iny efa nazavaina ihany inona na tafavoaka nafa nandrafitra aniny vina mpiarahamonina manana endrika map plus iny fa any anatin'ny fampelezan-kevitra isika de misy koa ny toromarika hisy ny toromarika ny amin'ny hoe firesahantsika an'iny fandresen-dahatra ny vahoaka ny amin'ny hoe tia ny tena izy tia ny tena drafitra sahazany firenena amin'ny zava-misy zay malatsaka katerina azy am'izao fotoana zao ka de za tsy teny hoe teny farany fa ny amaranako azy de ny hoe samy miainy fotsiny tsika samy mandray ny toromarika samy manatanteraka raha misy ny olana kely madinidinika afaka mifampiresaka foana vonina ny enony aty amin'ny bureau politique nasionaly ary vonina hitondra ny vahaolana mba anafanganana ny fanatanterantsika mipaikady iny ary de isaorantsika ny soloam-boaka mahamirabenrina ny tonan'izay fanazavana samihafa zay nentina tato anatiny fandarina miara-manonja tamin'ity androany alakamisy fahenina ny volana jolay fahenina ny volana jolay 13 sy 14 ity miazakazaka ny
andro a de efa anatratra ihany ko tsika satria aorianan'ity zany de efa volana ody a de efa miomakomana foana ny fifidianantsika rehetrarehetra tsy manao ambany zavatra ny fifidianantsika satria efa nampiseho fahavononana hatramin'izay ary mbola ampiseho fahavonona fa mampiseho fahamalona koa nefa tsika zany am'ireo mety ho zavatra fa samy hafa zay mety ho ketriketrehan'ny sasany satria tsy kely lalana ny ratsy zay mikendriaka fahefana amin'ny alalan'izay hoe ampitaka izay fa tsy amin'ny alalan'ny fahadiovana sy mangarahara de mila mailontsika petrao tsara firaisan-keny eny anivon'ny distrika commune fokotany misy atsika rehetrarehetra eny zarao ihany ko vaovao raha ohatra misy vaovao mampiaia tokony fampizarantsika menakavy betsaka ny fizaram-baovao avy any amintsika de ampitaina amin'ny isan'ambaratonga nyreny mba hakana fanapahan-kevitra sy ho fahamailona zany am'izay rehetra ataotsika eny ara fa de makasitraka ny namana teknisianina ny aridalina tamintsika nandritran'izay ora roa sasany atao anatin'ny fandarina izay de mame fotoana indray ho an'ny rapitso kelikely tsaratsara zay foana no natanterantsika ny fandarantsika mba azotsika tsara zay afatra rehetra nentina tato anatin'izay hoe ora roa sy 30 minitra izay de mame fotoana ho an'ny rapitso isika menakavy kosa samy hifampizara ny vaovao hifanentana any amin'ny toerana misy atsika de ampanatanteraka zany reny toromarika samy hafa reny indrindra tao anatin'ny congrès patra sy ny congrès nasionaly misaotra tompoko veloma